Deutéronomie toko faha-efatra. Famporosian'i Mosesy ny Israely mba hazoto mitandrina ny lalàna. Ary ankehitriny ry Israely, mianoa ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo arahinareo, mba ho velona ianareo ka hiditra sy handova ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ny razanareo anareo. Aza ampinareo ny teny izay andidiko anareo ary aza hanesoranareo. Fa tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Ny masonareo dia efa nahita izay nataon'i Jehova noho ny tamin'ny Bala-peora, fa ny olona rehetra izay nanaraka ny Bala-peora dia naringany Jehova Andriamanitra ao, tsy ho eo aminao. Fa ianareo izay nifikitra tamin'i Jehova Andriamanitrareo kosa dia samy velona avokoa izao anio izao. Indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo, araka izay nandidiny Jehova Andriamanitra ahy, mba harahinareo any amin'ny tany izay efa idiranareo ho lovana. Koa tandremo ary ataovy izany. Fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny maso ny fireneny samihafa. Fa handre izany lalàna rehetra izany izy ka na hoe olona hendry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Fa iza ny firenena, na dia lehibe aza, no mba manan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehova Andriamanitra amin'izay rehetra iantsontsika azy? Ary iza no firenena, na dia lehibe aza, no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio? Kanefa kosa mitandremo ianao, ka tandremo tsara ny fanahinao. Fandrao adinoinao ny zavatra izay efa hitany masonao, ary andrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao. Fa ampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany, dia izay hitanao tamin'ny andro izay nitsangananao teo anatrehan'i Jehova Andriamanitrao tany Horeba. Fony Jehova nilaza tamiko hoe, angony ety amiko ny olona, dia ampandrenesiko azy ny teniko izay ianarany mba hatahotra ahy amin'ny andro rehetra iainany ambonin'ny tany, sady ampianariny ny zanany koa. Dia nanakaiky ianareo ka nitsangana teo ambodin'ny tendrombohitra, ary ny tendrombohitra ny rehetra afo manakatra ny lanitra, sady nisy aizina sy rahona ary aizy-pito. Dia niteny taminareo teo amin'ny afo Jehova, niteny ihany no renareo, fa tsy nahita endrika akory ianareo. Dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny anareo arahina, dia nididy 10 ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka 2 ireo. Ary izao no didiny Jehova tamin'izany andro izany hampianatra anareo didy sy fitsipika, mba harahinareo any amin'ny tany izay efa idiranareo ho lovana. Dia tandremo tsara ny fanahinareo, fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehova taminareo tao amin'ny afo tany Horeba. Fandrao manao ratsy ianareo, ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo, arak'izay endri-javatra na inona, dia sarin-dehilahy, na sarim-behivavy, na sarim-biby izay ety ambony tany, na sarim-borona manana elatra izay manidina eny amin'ny habakabaka, na sarim-biby mandady na mikisaka amin'ny tany, na sari-kazandrano izay ao amin'ny rano ambanin'ny tany. Ary andrao raha miandrandra ny lanitra ianao ka mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia izay rehetra ny amin'ny lanitra dia ho voataona ianao iankohaka eo anatrehany sy hanompo azy, izay nataon'i Jehova Andriamanitra ao ho anjara ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Fa ianareo no nalain'i Jehova ka nentiny nivoaka avy tao amin'ny memy fandrendream-by, dia avy tany Egipta, mba ho firenena ho azy tahaka ny amin'izao anio izao. Ary Jehova dia tezitra tamiko noho ny aminareo, ka nianina fa tsy hitany Jordana aho, na hiditra any amin'ny tany soa izay omeny Jehova Andriamanitra ao ho lovanao. Fa izaho ho faty amin'ity tany ity, fa tsy hitany Jordana, fa ianareo kosa no hita ka handova izany tany soa izany. Mitandremo ianareo, fandrao manadino ny fanekeny Jehova Andriamanitrareo izay nataony taminareo, ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo, araka ny endriky ny zavatra izay efa nandrarany Jehova Andriamanitra ao anao. Fa Jehova Andriamanitra ao dia afo mandevona, eny
Andriamanitra saro-piaro izy. Raha miteraka sy olojo avokoa ianao ka efa nitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary nanao ratsy ka manao sarin-javatra voasikotra arak'izay endriky ny zavatra na inona sy manao ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ary mampatezitra azy, dia miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona ao anio. Fa vetivety foana dia ho fongotra tokoa ianareo, tsy ho eo amin'ny tany izay aleanareo hitany Jordana holovana. Tsy ho maro andro eo ianareo fa haringana tokoa, ary Jehovah hampiela anareo any amin'ny fireneny samihafa ary ho tonga olombitsy izay sisa aminareo any amin'ny fireneny samihafa izay hitondrany Jehovah anareo. Ary ihany no hanomponareo Andriamanitra asa ny tanan'olona dia vato aman-kazo izay tsy mahita na mandre na mihinana na manim-bolo. Kanefa any ianao no hitady ny Jehovah Andriamanitra ao ka hahita azy, raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha azo pahoriana ianao fa manjoanao ireo zavatra rehetra ireo, dia hiverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao any am-parany ka hiaino ny feony. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitra ao, ka tsy hahafo ianao na handringana anao na hanadino ny fanekena tamin'ny razanao izay efa nianianany taminy. Fa antanio ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina. Raha mba misy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka an'izany, moa efa nisy firenena nandreny feon'Andriamanitra niteny tao amin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany, moa efa nanandrana handeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahan-toetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampatahorana lehibe araka izay rehetra nataony Jehovah Andriamanitra reo ho anareo tany Egipta teo masonao. Ianao no nampahitany izany mba hahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra, fa tsy misy afa-tsy izy. Ary tany an-danitra no nampandrenesany ianao ny feony hananarany ianao, ary teo ambonin'ny tany no nanehoany ianao ny afony lehibe ary ny teniny efa renao avy tao afovoan'ny afo. Satria tia ny razanao izy ka nifidy ny zanany nandimby azy, dia izy no nitondra anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny heriny lehibe. Androany eo anoloanao firenena maro izay lehibe sy mahery no ianao, mba hampidirany ianao sy hanomezany ianao ny taniny ho lova tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatra ao anio ka tsarovy ao am-ponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany, ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiko anao anio, mba hahita soa ianao sy ny taranakao mandimby ianao, ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao mandrakizay. Ny nanendrena tanàna telo handosiran'izay nahafaty olona tsinany. Ary tamin'izay Mosesy dia nanokana tanàna telo any andafy atsinanan'ny Jordana mba handosiran'izay nahafaty ny namany tsinahy ka tsy nankahala azy teo aloha, dia ho velona izy raha mandositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo. Dia Bazera any anefitra amin'ny tany lemaka any Robenita, ary Ramota Gileada any Gadita, ary Golana any Basana any Manasita. Fitarihan-teny nataon'i Mosesy ny amin'ny lalàna. Ary izao no lalàna izay nalahatra Mosesy teo anatrehany zanak'Israely. Izao no teny vavolombelona sy didy ary fitsipika izay nambarany Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy, tany andafiny Jordana, tao Andohasa tandrifiny Beti Peora, tao amin'ny tanin'ny Seona,
ilay mpanjaka ny Amonita nonona tao Hezbona dia ilay noreseny Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy. Ka dia azony ny tanin'ny Sihona sy ny tanin'ny Oga mpanjakan'ny Basana dia ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafy atsinanan'ny Jordanina hatrany Aroera izay ao amoron'ny lohasahandrika Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Sihona, Hermona izany. Dia ny tany ay rehetra ny andafy atsinanan'ny Jordanina ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany ay eo ambodiny Pisga.